vehivavy mahefa antoky ny fampandrosoana 7 Marsa 2024 fankalazam-paritry ny andro maneran-tany hoan'ny vehivavy eto vakinakaratra. Eo ambany fitariana Andriamatoa ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ramatoa vadiny, ramatoa ministry ny mponina sy ny fihinarat sosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy. Eo ambany fiheny ramatoa vadiny lehibe ny faritra vakinakaratra Estera Rakotonarivo, atrian'ireo olo manakaja avy eto vakinakaratra tarian'ny lehibe ny faritra vakinakaratra sy ramatoa prefet an'Antsirabe, ireo ololon'ny Madagasikara, ireo solombavamboaka ny Madagasikara, ny lehibe ny distrikan'Antsirabe faharoa, ny ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Andranomaneltra sy ramatoa vadiny. Dia faly manasantsika rehetra ifanotrona ny 7 Marsa 2024 eo amin'ny kianja malalaky ny Kobama Andranomaneltra. Fandarabitaona amin'ny valoro fahatongavan'ireo mpanao diabe amin'ny valo sasany, karnaval lamakivaky ny tanàna amin'ny 7 ora, fahatongavan'ireo manapahefa amin'ny 7 ora sasany, fiatombohan'ny lanonana amin'ny 1 ora sasany, tokanana ny bloc opératoire ao Andranomanelatra amin'ny 2 ora, dinga ny famaranana amin'ny foot à 7 ifananan'ireo vehivavy. Isy ny fampisehoana goavana irahana amin'ny Samuela. Tongava maro, tongava abitsika fa ny vehivavy mahefa antoky ny fampandrosoana.